Telo amby roapolo taona nijoroana ny antoko Madagasikara na ny TIM. Antoko politika isan'ny nanamarika sy mbola manohy ny tantaran'i Madagasikara amin'ny lafiny politika, toe-karena ary sosialy. Zava-dehibe amin'ny firenena sy ny malagasy ny fanamariana ny tsingerin-taona toy izao satria mitondra hafatra sy fanantenana vaovao ho an'ny sehatra politika sy ny rafitra demokratika. Mitaky firaisan-kina ny fanarenana ireo olana mianjady amin'ny firenentsika ho ny filoha nasionaly ny antoko ka nanaovany antsoavo ho an'ireo mpisetra politika mitovy fijery amin'ny antoko TIM izany. Zany hoe firaisan-kina zany dia tena iraisam-pirenena zany, solidarité na solidarité filazana azy. Midika zany filaina ny fivondronan'ny hery rehetrarehetra mba hisy izay solidarité zay. Ka mahatonga ny teny hoe amin'ity fankalazana fahatelo amby roapolo taona ny joroan'ny tiako Madagasikara ty dia tokony vondrona daholo ireo mpanohitra mitovy firehan-kevitra amintsika amin'tiako Madagasikara. Tiako antsoina izy ireo hoe raha mitovy ny hevitra satria tena mangiry firy vahoaka ty fanovana izy ary ty anarina azy anna firenena vanitsika andeo irahina. Zay mahatonga le firaisan-kina. Isan'ireo loharano amaritana ny vina sy ny fanavozana ho an'ny firenena ny antoko politika. Miova ny zava-misy na ara sosialy, ara toe-karena, ara teknôlôjia ary ara-tsaina eo anivon'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Manana drafitra sy vina mazava hiatrehana izany ny antoko TIM ary manaraka ny toetrandro ho ny filoha ravalomanana. Zao amin'ny politika dia arakaraka le contexte. Ohatra zao tamin'ny 2000 firy niaraka tamin'ny Amerikanina, niaraka tamin'ny président Bush dia nisy liady tany Irak. Dia hafa ny contexte tamin'izany. Zao indray misy indray ty niady tany Iran, hafa indray. Tsy maintsy manana vinitsika. Ny vinantsika nefa tsy afaka manalavitra ny vina misy any velany. Sy zay contexte misy any atao hoe contexte dia zay toedra raha misy iraisam-pirenena. Zao tsika sendra ty tarifany président Trump ty tsy maintsy mijery an'izay koa tsika hoe ahoana mijery azy. Fa tsy azo atao hoe misy zavatra mitranga dia tsy araka zay. Mila maharaka ny zavatra iraisam-pirenentsika na international. Zay zavatra lehibe aloha. Niza mitondro ary niza ny filoham-pirenena tokony hanana an'izay fahalalana zay. Hoe ohatra n'inona ny zavatra misy, inona ny rivotra mitsoka. Miatrika ny raharam-pirenena ny TIM hoy ny fanazavana ary nanamafy ny filoha ravalomanana fa ao anatin'ny fanomanana ny mpandimby ara-politika na relève politika ny antoko TIM amin'izao fotoana. Saingy mbola tsy fotoana ampafantarana izany izao hoy ihany ny fanehoan-kevitra. Ny resako aminareo hoe misy ny relève raha izao mbola tsy manomana fa fantatra ny tokony atao amin'izay. Ny antony mahatonga an'izany hoe manjary miady an-trano indray. No mbola roa tsy azo atao ray trano. Dia aleo aloha tonga le fotoana dia asehoko izy. Manoloana ireo rivo-doza politika ny fandimby teto amin'ny firenena dia tafatsangana sy mijoro hatrany ny antoko TIM. Fijoroana maneo fa mbola misy antoko politika afaka miaina sy miasa amin'ny fomba demokratika, tsy miankina amin'ny toe-javatra na fahefana ara-panjakana. Maneo ihany koa fa tafita amin'ireo mpikatroka ny fanabeazana ho an'ny foto-kevitra ijoroany antoko ka mahatonga azy mbola anana ny tanjany. Porofo ny fahavononana anohy ny tolona, iadina amin'ny tsirariny, anandratana ny feon'ny vahoaka ary ijoroana ho mpanohitra mahatoky. Amin'ny fotoana ilana izany indrindra ny fanamariana ny fahatelo amby roapolo taona ny joroan'ny antoko TIM Madagasikara ny sabotsy lasa teo. Mazava ny voafaritry ny lalam-panorenana laharana faha 12 tsipika aotraotra roa andininy fa 570 milaza fa ny filohan'ny repoblika dia voafidy mandritra ny 5 taona azo averina indray mandeha. Izany hoe roa ihany ny fehim-potoana azo filoham-pirenena andraisana anjara amin'ny fifidianana sy ny fitondrana fa tsy misy hevitra ho an'ny fanotelony na dia amin'ny alalan'ny fepetra ankolaka aza. Fantsakitsahana mivantana ny lalam-panorenana ary fikasana anitsaka ny rafim-panjakana demokratika izay mitaky fandimbiasam-pahefana ny fikasana everiny mpitondra amin'izao hoy ny antoko TIM Madagasikara. Misy constitution tsika ary manana le constitution roa manday ihany azo atao dia samy mieritreritra zany dia zay ilaina hoe voaka malagasy tsy anakilembenana ntsony izy. Mampametra-panontaniana ity resaka ity hoy kosa ny filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena. Tokony tsy adinoina fa efa nisy tranga toy izao tany Senegal saingy niaraka nanaiky ny anaja lalam-panorenana ny rehetra hoy ny fanazavana. Raha resaka 3e mandat dia mpitondra mendrika, mpitondra tena hita hoe
nahavaly a mietaetam-bahoaka ro mba iriny vahoaka anao an'izany fantanina mipetraka de zao tena mpitondra nahavaly mietaetam-bahoaka ve Ngahy Rajoely fantatsika tsara tany Sénégal arazadinona fa raha ny asa vitan'izany hoe président Macky Sall zany a tena nametsaka tantara tsara teo amin'ny firenena ny Sénégal i Macky Sall nanana fanirina kely andeha amin'izany nefa tsy nekeny vaoaka ka tsy haiko hoe iza re tompoko izany solombavambahoaka ny teny zany tena olona misolo tena vahoaka ve zany ary tena zany ve ny feo vahoaka eto Madagasikara na tamin'ny toerana zay nahalany azy zany ve ny feo vahoaka eto raha ny fijaliany malagasy telopolo tapitrisa fa tsy dininy akory azy ny amin'ny vitan'ny mandat de ina ny eretseretantsika any amin'ny troisième mandat na ry zareo ao ary fa sahirana mieritreritra ho vina ihany ty rangaty hanapitra nyty mandaty satria inona ny zavatra mba mandeha amin'ty andro androany ity ka zay no itenena koa hoe tsy fantatro iza zany solombavambahoaka ny teny zany hoe tena nanontany vahoaka ny marina ve izy sa zany faritra zany na zany distrika zany tena mandroso mihitsy am'izao andro androany zao raha tsy ahivina hatramin'ny taona 2024 dia nisy ny etsika sy resaka politika maro azo heveriny ho fikasana ankolaka anovana ikitika lalam-pandrenana indrindra fa amin'ny tanjona anamafisana fahefana ny fanitarana fotoana na fanokafana lalana amin'ny firotsahana fanotelona taon'izao fitondrana izao ny tany fianaran-tsoa iny izany aloha no nandehoana ho fanomanana ny saim-bahoaka amin'ny fanovana fanitsiana analavana ny fetrany fotoam-piasana izay mifanohitra amin'ny andininy fa 720 amin'ny lalam-pandrenana andrasana ny toyny antonany maro izao no nizaliany malagasy maro amin'ny tsy fisina rano fisotro madio na antanàn-dehibe na ambanivohitra filana fototra amin'ny fiainana andavanandro ny rano fisotro madio kanefa dia olana mampikaikaika ny rehetra eto amin'ny firenena ny tsy fahampiny ny rano fisotro madio olana ara-teknika hoy ny mpitondra fa krizy goavana ara-pahasalamana ara-sosialy ary ara-toekarena ny vokany ho an'ny firenena tomponatoka tanteraka amin'izany ny fanjakana malagasy eo anatrehan'ny olam-bahoaka hoy ny filohan'ny antoko politika madio 10,000 malagasy ihany no sitraka rano eto Madagasikara 9,000 sekoly eto Madagasikara sy ny hopitaly dia tsy misy rano fisotro madio manaraka zany ny jiro fantatsika tsara fa ny jiro no manosika ny rano amin'ny resaka surpresseur sy ny pompe à eau sy ny technicien mahay tsara an'izay ny taraina ny tavabe ny mpiasa ny jirama ny afaka mpitaiko eto amafoana eto politika madio tena amampikambana ao anatin'ny vonana firaisakina ary ihany koa amin'ny lafiny fanoherana dia mitodika amin'ny mpiasa ny jirama tena fa tsy mpanao politika rehetra tsy ny atoko politika rehetra kory dia ratsy ny arana hita ny fanabarana zay nataon'izy ireo ary dia mitaraina fa dia misy moa zany mpanao politika antoko politika avy any amin'ny lafiny anankiray dia milaza ary mitorabato ny mpiasa ny jirama everina ka tsy mety zany ary tsy mety izany tsy mpiasa ny jirama akory ny tokony torantsika vato fa ny fitondram-patsikana tsy mahatazy tsy misy afa-tsy ny vahoaka ihany no mampiseho amin'ny mpitondra fa tsy mety amin'ny intsony izao endrika hitondrana ny firenena sy ny fiainana atrehan'izao hoy kosa ny solombavambahoaka izay voafy tao amin'ny distrika nanjozorobe tokony tsy ankinina irery amin'ireo mpisaitra politika na solombavambahoaka ihany ny fanehoana izany hoy ny fanazavana izahay nanao propaganda dia sombanana hoe anao nany voatetezany anao zao fa zao firaisakina no milatsanay ka rehefa firaisakina dia araka ny teny présidensité hoe miaka fahefana ary zay mikabanenay izay fanambanatronay tamin'ny vahoaka nanjorobe
manaraka ny kabako rehetrarehetra mitetin'ny commune sivifolo de tsotra misy mahafisofina any ianareo vahoaka tsy afaka mitarika fotsiny député tsy afaka mitarika fotsiny président raha tsy any aminareo siny avany aminareo le alalana fa tsy tianareo tsony tsy mety aminareo tsony izao fiainana izao. Amin'izao taonjato faaraika amin'ny roapolo izao mbola maro amin'ireo sekoly fototra sy ambaratonga faharoa manerana Madagasikara no tsy manana W ho an'ny mpianatra, tsy ahitana rano fisotro madio ary tsy manana jiro na herinaratra ampiasaina ao an-dakilasy raha ny fanazavana trany. Fantaniana lehibe no mipetraka ho an'ny mpanara-baovao ny hoe ahoana no tsy ahafahan'ny fitondrana manome W sy rano ho an'ny sekoly nefa mahavita manangana kianja lehibe mandany vola amina tetikasa tsy de lahara-pahamehana toy ny lakiarivo sy ny volan'olaniana tamin'ny fety ireny. Mariky ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fampin'ny vinna ho an'ny mpitondra ny zavamisy sy raha fehezina ho iatrany ny fanazavana. Maneho ny tsy fahombiazam-pitantanana sy tsy fisina mangarahara ireo trosa tsy mitsaha mitombo eo anivon'ny jirama hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapera. Tsy zava-baovao ny hoe manana didy arabola anarivo miliara ariary amin'ireo mpamatsy herinaratra sy solika azy ny jirama. Ny vahoaka nefa no hiara mivokany fatampahany jiro matetika, fatapahany rano tsy misy fanazavana, fiakarany faktiora nefa tsy misy fanatsarana ny tolotra. Raha tsy manao fanadiovana sy famerenana tanteraka ny rafitra anatin'ny fanjakana dia hitoetrany ny fatiantoka kolikoly anatiny ary tsy afaka hiasa amin'ny fomba mahomby ny jirama. Tsy ampitsony ny famindram-bola na famatsim-bola ivelany fa ilaina ny mangarahara, ny fitantanana matotra ary ny fandraisana andraikitra mazava avy amin'ny fitondrana ho ihany ity olom-boafidy ity. Raha diadina lalina sy atao fanaraha-maso ny fandehan'ny vola ao anatin'ity orinasa ity dia mety iseho ny marina ary amin'izay vao avy sitranina. Fa raha tsy misy fiovana fototra dia ho vesatra mitovany any malagasy foana ny jirama. Tena ilaina ny fanadiovana anatiny sy ny fanapahana tady amin'ireo tambazotra mpanararoatra sy manararoatra ny tsy fanaraha-maso. Tokony misy fanaraha-maso tsy miankina sy fitsinjarana mazava amin'ny vola miditra sy mivoaka. Ny vola miditra amin'ny jirama dia tokony hitasoritra amin'ny fanatsarana ny tambazotra sy fanavaozana fotodrafitrasa fa tsy anjavona ampanginana ho ihany ny fanehoan-kevitra. Io plan de redressement jirama io dia mandeha 2025 hatramin'ny 2028 fa ny mahagaga atsika zany ao anatin'le izy dia tsy mivangy le olany. Ny zavatra hitatsika ao anatin'le izy zany amin'le scénario de référence ao anatin'le izy le gapin'lay jirama. Ny gapiny jirama io le nataotsika anaty trait io zany izy anareo zay mijery Facebook aty amin'ny akavia anareo jereo misy hoe 120 de 96 de eo anelan'le hoe moins 130 sy le 96 io misy anankiray mitsoraka mihitsy de 1030 milliards io zany le gap io izy io miara mahita tsara tsika meka avery amin'ny 1070 de gap tamin'ny 2024 zany de mandeha tsika de tonga eto amin'ny 2025 le gap 1030 zay de andeha le redressement zany manomboka volana jona zany izy 2025 dia mandeha le redressement hatrany amin'ny 2028 teny mahagaga atsika manao redressement ianao manomboka 2025 2026 2027 2028 tonga 2028 mbola misy gapina 418 milliards andray ary way tena hoe malasa sainatsika ao anatin'le izy zany hoe mbola misy 400 milliards any amin'ny 2028 zay 400 milliards zay nefa dia misy réhabilitation na centrale hydroélectrique napetrakytsika fantanina zany hoe aiza ny koan'io réhabilitation tsy hita zany le ko satria manino ny zavatra soratana zareo de ny gain zany hoe ny zavatra azo vokatry le fanarenana misy gain izy azotsika ao anatin'le izy de napetrany zany hoe ity zany izy no gain en puissance azotsika ao anatin'lay fanaovana n'lay fanarenana zany anota de avitsika amizareo ohatriny na koalia de inavy le kitiatsika ao anaty azahotsika an'izay 16 mégawatt zay fa io zany
tsy ampy io fanazavana omeny zareo fa de hoe zay ny hitatsika zany ao anatin'izy hoe mahazo 16 mégawatt tsika de ohatrany ahoana zany io a rehefa la tena zany le izy aty ambany nasany am'jesi any le tableau zany hoe tsy miresaka nosy Maurice Seychelles fa reny a manaja lalàna fa eto amitsika ragaty way raha tsy sa manapaka sy manadio ny fitondrana dia ho pofo velona trano ny jirama fa fitondrana osa sy manaiky kolikoly sady mametraka vesatra amin'ny mpanjifa fa tsy piaro ny tombotsombahoaka mila esorina ny toerana ireo tompona andraikitra tsy mahavita azy hoy ihany Fidèle Razarapera satria fa mandalo sedra mafy isan'andro noho ny tsy fampiny fotodrafitrasa fototra. Niavana politika no tsy misy amin'ny mpitondra ka tsy afana mamany olona anjiry sy rano eto Madagasikara hoy ny Baitoekarena azo atao tsara nefa ny manarina ny Jirama raha misy ny finiavana tokony ahaka lesona amin'ireo mpitondra na tafavoaka azy ny mpitondra ankehitriny manoloana ny zava-misy izay fa tena mahamenatra no misakana ny fizahantany sy manimba ny fivelomana any andavanandro mpiainany malagasy de maneno izy zao a ko lapitra tanteraka ka tokony mba handray lesona zany tsika hoe ny mpitondra zany nareo mpitondra mba handray lesona hoa hoe inona ny lesona nahatonga an'le hoe ivoana amin'izy fa volonté politique io misy nge le vahaolana io ny resaka hoe ilotra maninona ny tsy ampiasaina ary misy ihany koa ny hoe azo atao asiana satra manokana ihany koa nge ny importation na resaka momba ny resaka gasoil ho an'ny solika voalohany indrindra aloha firy-taona zay zavatra tokony tsy existe mihitsy zany hoe tsika olona manana masoandro 24 sur 24 any amin'ny faritany any ve lisy délestage tsy miexiste mahamenatra zany mahamenatra ny zavatra zany zay zany zavatra tokony hojerena aloha ka tokony hojeren'ny fanjakana akaiky mihitsy zany fa za mahamenatra zany izy vahaolana satria zany de anisany koa mampifrene ny investisseur ho avy eto zany zavatra zany tsika mantamty volana juillet ty hoe efa fantatry zany de mameloha hoe iverina homora ny vidina gasoil sy ny any nefa zao le izy tsy misy de inona fotsiny zany dikan'izao inona ny dikan'izany ohatrany hoe misy zavatra tiana tongavana ve am'izany makasika mivantana ny mpanjifa nivetraika ny sy faiza mitantana hoy ny fanazavana ary am'izao fotoana zao zao maninona no mitohizana foana le fantiatoko ny Jirama hoe mividy lafo nefa mivarotra mora zany ke de mbola tohizana foana e maninona raha vadika le izy hoe mividy zao ohatra hoe viditsika hoe 47 de amidy 10 cents fa maninona raha hoe viditsika 8 cents de amidy 10 cents satria tsy azo ampiakarina tsony vidinjery io satria io hoe zakan'ny olona miaraka amin'le fahatapahana zay zany politika mpanjakana nge manana mahay mihitsy am'izay zavatra tiany atao fa maninona reo mpamokatra reo vahiny mpamokatra reo no anaraka an'ireo tsika am'izay contrat ka vahoaka foana miassume an'le izy ka zay angamba zavatra tiako tenenina hoe mila fitandremana koa i zavatra io satria io sisa no atsika de raha ho lasan'olona koa de aza ny fiafaran'ny Madagasikara de piasa etsika de sanatria zany tsika de ho piasan'ny olona mandrakizay de aza ny fiafara tsy atsika itsony ty Madagasikara ty raha tsaivina efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony ny sata amin'ny feny Jirama izay narafitra ny taona 570 ka zava-dehibe ny sina fanovana raha ny fanazavana voalaza ao anatin'ny sata vaovao ny firosoana amin'ny famafana ny trosany orinasa ny fidirana amin'ny fampiasana angovo azavozina ary ny fampianana isy ireo mpiasa eo anivon'ity orinasa ity nilaza ho mikasaka ny tombotsoan'ny mpanjifa moa ny sindika ny mpiasan'ny Jirama mivondrona ao anatin'ny tambabe ka manao espanoerana ny sata vaovao izay ambaran'izy ireo fa hiatraiky amin'ny mpanjifa sy ny mpiasa hatramin'izao mbola tsy nandrina isam-baovao ny mikasika ny valin'ny antso nataon'izy ireo tamin'ny mpitondra fanjakana hatramin'ny androany tsy mbola nivoaka ny marina manoloana ny tranga fanapoizinana sy fahapoizinana ra-tsakafo na mizana ain'olona maro teto amintsika tokony hanome antoka ny vahoaka ny mpitondra fanjakana manoloana ny zava-misy satria lasa misy fetraikany goavana amin'ny filana andavanandro zany hoy ny faneho-kevitra lasipatra voalohany ireo mpivarotra any masaka tsy maintsy mandray fepetra manoloana ny zava-misy tsy mandeha mihitsy ny tsena satria matahotra ny olona de nefa zay mpivarotra nefa io fidiram-bolanay de miezaka ny ataonay zany zao mitandro ny fahadiovana indrindrindra amin'ny produit ampiasaina miezaka amin'ny zavatra ohatra hoe mampiasa menaka fa de quantité foana nampiasainay ny fahadiovana momba ny legioma fitaovana ampiasaina de miezaka madio tsara foana zany ny zavatra amidy fa tena misy ny vokadratsy zao tena tsy malafo zay e
satria matahotra daholo ny olona am'le hoe sakafo masaka fa zay zany miezaka hoe manao zavatra madio manao zavatra tsara tsy manao zavatra tsy famendrena fa ny olona zany efa mahafantatra zay zava-misy zay am'izao teo aloha zao zany nampiasa sardine dia sardine aloha zao efa najaniko mihitsiny raiky tapisaka ao an-tsainy maro ireo fa tsy olona maro vokatry ny fihinanana sakafo izay samy hafa avokoa tsy manana fatokisana ny rehetra hatramin'ny androandry na ireo hamonjy fety aman-danonana na ireo mijanona ao an-trano tsy mbola voafaritra mazava ny akora ny poirina ny fahaboizinana ka miteraka ayay ho an'ny maro na tsahatra mihitsy aloha ny fihinanana sakafo masaka eny ivelany ny fanazavana misy mihitsy aza ireo namadika ny menaka fahandro ho menakomby sy menakisoa no ny tahotra fidividina ny nanana sakafo any ivelany efa zatra fanajanona kely ka zay le hoe zay zany ny atahorana aloha hoe sao dia hoe amin'ilay hanina masaka misy an'ilay izy dia zany tsy mividy vidanana ntsony menaka aloha zay mividy ihany vidy amin'ilay eny ampivarotra ihany mividy menaka lasa matahotra na ny resaka menaka raha amin'izao lasa miafafana ny vidy menaka zany amin'ny resaka hanina zany amin'ny partina ety zany resaka le resaka fampozinana tsy hoe ahoana ny tena resaka fampozinana io zany hoe avy amin'ny menaka hoe savy amin'ilay zavatra vita le hanina tsy hanina zany le izy nao zay zanao zay taloha zany mividy hanina nao hoe mividy hanina zay maraina mividy kafe sy mofo maraina dia lasa tsy samy vidy mofo maraina indray satria resaka menaka zany hoe malaza be moa le izy zany fa tsy hoe hanina eo zao zay eo zao eo am'izao nao zay zao mahandro menaka zao zay tsy mahandro menaka ntsony zao fa dia arotsaka am'izao le izy alohanay vidy menaka kisoa nataonay amin'ny enomby dia zay zany satria zay matahotra tsy tokony ho vitavita ho azy ny raharaha tahaka izao ka hitakina ny voan'ny tena marina ho ny olo-pirenena sady ho fisorohana no analany tahotra sy ny tebiteby iainana andavanandro ihany koa ho ny fanazavana maintsy hoe tokony hivoaka foana le marina dia amin'izay mba milamina daholo ny sain'ny olona rehetrarehetra fa iny tsena tsy maintsy mampiroroa ny sain'ny olona foana iny dia io zany tsika zany hoe hivoaka ve ny marina amin'le fitsangana le izy sa dia ho levina fotsiny zany le izy tsy avela fotsiny amin'izao aloha e tsy avela fotsiny amin'izao aloha fa manjary tsy mety le izy koa sy mamono ny vahoaka majinika le izy satria majinika tsy hoe ana le majinika fa amin'le majinika le mividividy zavatra kely eny sy le anina eny zavatra lany daty ve no avoakanao ana dia mahafaty ny majinika dia tena ve ny firenenantsika ny tsena tsy mandeha misoko mangina ihany koa ny fisondry ny entana eny an-tsena voakasika mivantana amin'izany ireo akora fototra tena miasa amin'ireo mpivarotra sakafo toy ny lafarinina sy ny menaka lasa ny ankatra amin'ny paty lafarinina lasa ny sonitra daholo aloha zao 20 000 ny kilao an'ny lafarinina dia zao lasa 22,5 dia ny paty konkoa lasa 22,5 zao ny angalana ny kilao lasa ny sonitra zany hoe eo an'le fatran'le izy satria efa zatra ny client raha voahenanao io na ataonao hafa ny tsirona dia lasa maty antoka izay mpivarotra dia mpanjifa koa tsy manjary tsy mividy lasa lafo be le izy tapabolana mahetra tsy aoriana andefasana ireo akora mety ho mitarika faty olona tany ivelany tsy mbola hita ny valin'ny fanadiadiana sy ny tena zava-misy marina ankoatra ny olosotra niteraka fanao-kevitra maro teo amin'ny sehatra politika ity tranga ity ka tonga hatrany mifitakina ny fialany minitry ny fahasalamam-bahoaka izany noho ny tsy fandraisana ndraikitra sy ny tsy famoana ny tena marina mbola misy moa hatramin'izao ireo minaraka fitsaboana vokatra ity tranga ity tany andonindroza ny lalam-piaina lavanila voajanahary avy eto Madagasikara ray amin'ireo tsara indrindra maneran-tany raha ny fanazavany fikambanana tsy miankina consortium Cursa Development dia misy tetikasa fitrandrahana renakibony tany tsy ara-dalàna misy eo amin'ny faritry Zava ka ina iteradoza noho ny taratra radioaktifa alevany manambana mivantana ireo faritra lehibe mpamokatra lavanila indrindra any amin'ny faritry Zava izay fototry ny lavanila eto Madagasikara ny fisiny orinasa mpitrandraka fa sy mainty ao Voemara no voalaza fa loza manambana ho an'ny kalitao lavanila malagasy raha ny fanazavana animba ny kalitao tany sy ny rano ary ampidi-doza ny fahasalamam-ponina any an-toerana ity fitrandrahana ity loharanom-bola ho an'ny fianakaviana anarivony ary mampidi-bola vahiny betsaka amin'ny kitapom-bola ny Madagasikara nefa ny lavanila amin'ny mahavokatra fanondrana azy ary manampy amin'ny fiarovana zava-mananaina sy amin'ny fitehirizana karbonika koa ny amin'ny fambolena lavanila izay zava-dehibe amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro
Manoloana izany dia miantso ireo mpisehatra rehetra amin'ny lalam-pirenena lavanilina na eto Madagasikara na eo amin'ny raisam-pirenena na mpamboly na mpivarotra na mpanjifa ny fikambanana tsy miankina CGD sy ireo mpifandraisamonim-pirenena anohitra ity tetikasa nimba ny lavanilina malagasy izay efa manana ny certification bio ity. Tsy manaky ny fananganana pilôna anaty tanàna ka lidina andalambe ireo mponina eto Benjitosy ho Malalady nambaran'izy ireo fa misy akony vantana amin'ny fahasalamana ny tetikasa araka ny aiaim-ponina mangataka ny ampitsarana ny tetikasa sy amoahana ny fanadiadiana ara-tontoliana noho izany ireto mponina ireto raha ny fanazavana hatrany efa hoerinandro izay no nananganana ity pilôna mampisavorovoro ny mponina eto Benjitosy ity raha ny vaovao azo hatrany. Pilôna dimahery natsangana eto afovoatanana ny Tosy saingana rodany mponina voatsela ny iray tamin'ireo raha ny vaovao hatrany. Tsy nisy fanazavana mahakasika ny fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana mahakasika ny fananganana ireo pilôna ireo ho hatrany ireto mponina ireto. Satria efa raha mahalala ny voka dratsy ara-pahasalamana ateraka izany fametrahana pilôna izany dia efa nisy ny dingana maro natao efa nandehanana tany amin'ny commune efa nisy ny fifampiresanana tamin'ny tompon'ny toerana izay ametrahana ilay pilôna teo anatrehany ben'ny tanàna fa tsy nahitana vokatra nahafa-po ny fokon'olona dia izay no antony hoe anaovana izao fanairana izao miampy ny dingana manaraka rehetra tokony atao izany. Resaka tamin'ny ben'ny tanàna izay tamin'ny ombany dia raha ny fahazahoanay anazy ohatra mbola tsisy resaka étude na impact environnemental nefa tia ampovoan'ny tanàna be ety no nanganana an'ilay pilôna dia tsy fantatra hoe akaraky sa tsy akaraky ety amin'ny faritra be enjy moa efa be da be mihitsy ny antenne sy pilôna ety dia manaraka an'izay raha ohatra le izy ka ho atsangana mety tsy anaiky vahoaka satria efa teo benzy tao ambadika tao efa nisy dia efa nilavana dia mbola naverina mody nakisaka taty ka tsy hainay hoe inona mety ho antony. Hitahita aloha rehefa manakotrika atody izay no mitatiarina nisy pilôna maromaro sy antenne reny tsy fantatray aloha hoe inona ny antony fa vitsy isan'ny akofoy dia misy zazakely koa zao anankiray ao hoe maraha resaka radiation ka tsy hay hoe lalao telefônina kosa ve aloha izy sa anisan'le izy dia mbola ho ampiana ihany ve na resaka antenne sy mahay eto amin'ny fabenjito dia amin'izay eto ampovoan-tanàna be eto. Misy fakan-kevitra na fampafantarana mialoha ny fananganana ity pilôna ity araka ny fanazavan'ireo mponina hatrany efa nandany fotodrafitrasa ireo mponina tany am-piandohany saingy tsy nisy vokany izany raha ny fanehoan-kevitra no mafisin'izy ireo anefa fa isan'ny hosorona voalohany amin'izay mety ho voka-dratsy ateraky ny fisian'ny pilôna ny mponina ka antony nahatonga azy ireo irotsaka andalambe anohitra ny tetikasa andrasana ny fivoaram-baovao. Mangingina amin'ny ainanivon'ireo sekoly rehetra amin'izao fotoan'izao taorian'ny fahavitana eto am-pianarana 7 sy taorian'ny fahatanterahana fanadina mpanjakana CEPE sy BEPC. Tsy misy afa-tsy ireo mpianatra roa alina sy roa hetsy latsaka kely manerana nosy mbola hiatrika ny baccalauréat ankapobeny sy teknika 6 no manohy ny fianarana amin'izao fotoana izao. Misitraka fanginana tanteraka araka izany izy ireo ka afaka hifantoka amin'ny famerenana sy fanamafisana ny fahaizana mampahalalana. Ilay zany tsy avelana hiala mihitsy ny ankizy hoe tady korokora hafana ankoatra ny sabotsy lahady fa tazomina eto am-pianarana ny mpianatra. Misy mantsy ny sasany hoe tapitra ny tampianarana dia menana azy fotsiny miandry mpatonga en convocation dia menana azy fotsiny fa ne tazomina hatrany vara mihitsy hoe sabotsy vao miala eto daholo ny ankizy. Ny antony ny tonga an'izay moa zany dia fijerevana amin'ny ankizy amin'izao mba hoe samy manana lalana karazan-droa hoe tia matavavoaka daholo toetra an'ilay zany hoe objectif anankiray ihany fa lalana samy hafa zay ny tena tanjony anay zany ohatra fahitana amin'izao aloha dia tena tsindriky lavitra mihitsy aloha fa ny ankizy amin'izao tsy mitovy amin'ny ankizy taloha tena tsy mitovy amin'ny ankizy taloha ny ankizy amin'izao forcena vao manao zavatra dia ny système manay anaovanay izay mantsy zay mihitsy mitsofoka manadina lesona ny ankizy tsiraray mihitsy tena manadina mihitsy zay ary misavany ny etimody zay misavany kahian'ny ankizy hoe complète tsara ve ny hoe nylesona tokony ianarana. Lesoka goavana ho an'ny mpianatra malagasy sy ankehitriny ny fironana makany amin'ny teknôlôjia
fa nambapetraky ny sekoly araka izany ny tariana ny sain'ny mpianatra hifantoka any amin'ny fampianarana mahasotombony ireo mpanala fanadinana eto satria nampitomboiny ireo mpampianatra mizarandraikefany no mafisina ihany koa ireo taranja tena manahirana ny mpianatra kanefa tena iankina ny fahafahampanadinana to ireo taranja fototra be coefficient tena hoe manamafy loha zay zany a any amin'ny matière de base any tena fotoana satria reny sur 80 reny nankitely reny ka raha reny latsaka voalohany a de tsy afaka le ankizy manarak'izay nefa ny ankizy zay antany rery de ana matematika daholo no atahorany ankizy de io ny tena mafisina hoe tena ataony betsabetsaka ny ora idiran'ny mpampianatra ao anatin'ny salle de classe tsy mijana anaty rindriny efatra an-tsekoly fotsiny ny mpianatra fa manetatra ny fahalalana amin'ny sehatra hafa toy ny famakiana boky sy ny maro hafa ho an'ny aro manokana efa voakajy ny fotoana ny orainarana ny trano misy ny tahotra saingy miankina amin'ny tsirairay sy ny ezaka atao ihany hoy ny fanazavana anatrarana an-tanjony raha namanokana zao ny fianarako efa misy emploi de temps ny an-tsano hoe amin'ny rehefa hariva manao devoir manao traité sujet type de rehefa mifoha maraina amin'ny dimy maraina mifoha mianatra lesona histoire vovona zao matetika ny anarako de citation philosophie de amin'ny français indray le resaka discours reny discours direct sy indirect za zany passant de somary matahotra ihany fa na izany ara ny mivavaka foana andro manalina hoe mba ho afaka zany zay ny tena tanjana 17 taona zao Rasoanaivo no anala fanadinana baccalauréat amin'ny taona ity sandriny indrindra ihany koa amin'ireo pré classe aminy efa anatin'ny fanamana tanteraka izy ankehitriny ary isan'ireo mbola manohitra ny fianarana ny tsekoly ny fanatrihan'izany izay tena zava-dehibe ho azy anamafisana ny efa isy ny mbola mila tsaraina maro ireo cours sy faradobika etsiaroa saingy tsy nahaliana azy loatra izany mba tsy teraka fikorotana-tsaina misy an'le matière somary mba sarotsarotra reny misy an'le indraindray le matière ohatran'ny misy fanazavana tsy dia azo tsara ny anazy zany hoe misy fotoana zany ny homaniko ny emploi du temps fanaovana lesona hoe latsinainy manao mianatra SVT na misy indraindray koa hoe ohatr'izao rehefa manao résumé hoe amin'izao fotoana zao manao résumé manao devoir tsy manakora fa le izy ohatrany lasa manakorotan-tsaina be izy amin'le hoe lasa samihafa le fomba fampianaran'le any amin'ny cours aty dingana iakarana amin'ny ambaratonga ambony ny fahazona ny mari-pahaizana baccalauréat efa manana tanjona irina aorian'izany Shabira ka ny safidiana ny sokajy A2 mba hifanaraka amin'ny fianarana taony aorianao A2 satria za tia manao mathématique tia manao anglais koa nefa ny anglais sy français fa décidé hoe anao A2 satria nisy tanjona manokana zany rehefa any université natao tsy nanao A2 efa niatretra ny zavatra ataoko de efa vonina zany ny anatratra an'le tanjoko raha ny fandahatra mpianarana anomboka amin'ny 1 Jolay hatramin'ny 5 Jolay izao ny baccalauréat ankapobeny ary toy eo ny baccalauréat technique zany hatramin'ny 3 Jolay ho avy izao roa herinandro tsy ahatonga avy ny fanadinam-panjakana baka 12 kosa ny baccalauréat technique tahaky ny mahazatra isa-taona izay nanomboka androany 7 Jolay ary aritra 5 andro tsy maintsy atao ifanadinana io an'ireo mpianatra kilasy famaranana rehetra amin'ireo sekoly katolika manerana ny nosy sady antoana ny fidirana eny anivon'ny université katolika izany no efa fanomanana amin'ny fanadinam-panjakana ihany koa taranja roa no mampiavaka ny sekoly manaraka ny raha fampianarana katolika amin'ny fanadinam-panjakana dia ny religion sy ny éducation à la vie et à l'amour na ny EVA ao anatin'ny fanohizana ny ezaka ho fampiroboroboana ny fanabeazana eny fotony dia notanteraina androany ny fanolorana ny vola fanomezana na prime ho an'ireo ankizy nahazo larana voalohany tamin'ny fanadinana CPE ho an'ireo mpianatra eo anivon'ny commune Ampitatafika araka ny fampanantenana ny ben'ny tanàna Ampitatafika ity hetsika ity dia endrika fankasitrahana sy fanentanana manampy amin'ny fananganana taranaka mahay sy manakasina hoy ny fanazavan'ny ben'ny tanàna lela vola ray tapitrisa ariary ho an'ny voalohany ankoatra izay dia nahazo fankasitrahana ihany koa ny sekoly ny voana sy ny mpanabe dia ny fampianarana foana ho an'ny commune Ampitatafika ny lohalarana fampianarana inona moa no ataontsika eto rehefa tsy mahay itsika rehetra samy mahay ary mety samy teny
ary tehiteny fa mety matahotra basy any koa tsika, mety matahotra famoronana dossier koa tsika, fa ny saitsika tsy maraiky fa marina ihany ary ny langa anga ihany. Hoy le tonokalon'le iran'le namany iny hoe samy kopy famodin'ny tapy. Rehefa mianatra dia mahay manao an'le hoe diserny, mahay mamakafa fa tsy midika hoe resy lahatra amin'ny zava-misy fa maniny kipy ary manakombombava satria mbola mba te ho lava velona ary mba te hiaraka eo amin'ny fiarahamonina. Ny zava-misy dia tsy maintsy ny fianarana aloha, ary izao ezaka ataontsika izao dia fanasananareo sahady midingana manaraka ny BEPC. BEPC dia tsy navahanantsony kosa aloha ny sekolim-panjakana, ny CEG sy ny privé fa tonga dia nakambana ray ka ny BEPC zany ty taona 2025 ty dia ny voalohany omena 1 million d'ariary, ny faharoa omena 800 000 ariary, ny fahatelo omena 700 000 ariary. Dia mbola ianaketra any koa tsika satria ny baka dia misy série anankifito dia ny lauréat rehetra ny baka fa tsy misy deuxième lauréat fa ny premier lauréat ihany tsy misy établissement ihany koa dia ny lauréat anankifito reo dia men'ny commune sitraka 800 000 ariary tsy raray avy. Tena ilaina ny fahaizana ary isan'ny fampisehoana mivantana fa manome lanjany fanabeazana ny fitantanana eo anivon'ny komina Ampitatafika ho hiatrany lehibe ny tanàna. Itsika izao dia nomena Andriamanitra toerana roa ihany ray ihany nomena antsika, na tsika olana na tsika mpamaha olana, izay ihany ny toerana misy atsika. Misy an'le tenin'le namany izay hoe ino lena oatra blâme foana any amin'le problème foana fa ny tsika mpamaha olana. Raha ny fanazavana dia nahazo ny ty folo amin'ny folo ity ankizy nahazo ny voalohany tamin'ny fanadinana CPE tao Ampitatafika ity ary avy amin'ny sekoly ara-pinoana avy any an-toerana. Nilaza ny be ny tanàna fa itoy ny fampirisihana ny ankizy tahaka izao. Ho raisin'ny komina an-tanàna ihany koa ny fandoavana ny karaman'ireo mpampianatra frama amina sekoly mpanjakana miisa roa eny an-toerana amin'ny ty taona 2024 ity raha ny nambaran'ny be ny tanàna hatrany. Tanana nanokana softo izao dia misaotra ny mpampianatra rehetrarehetra dia misaotra ny ray aman-dreny rehetrarehetra, misaotra nareo na amin'ilay fitenenana, misaotra tompoko. Ankizy 470 sy olon-dehibe enina no nisitraka didipotra fahobe tety Ambohimanarina ny sabotsy lasa teo. Notontosaina tao anatin'ny fepetra ara-pahasalamana entitra ary tafiditra tanteraka ao anatin'ny ezaka fanampinan'ny vahoaka amin'ny lafin'ny fahasalamana sy fiahina ara-sosialy ity etsika ity. Nambaran'ny solombavambahoaka fa ny fahasalamana ny fototry ny fandrosoana ary tokony ozony rehetra izany fa tsy ho an'olom-betsy ihany. Mifandray kaiky amin'ny fombandrazana sy ny fanabeazana ara-kolotsaina ny didipotra eto amintsika. Noho izany, maimaimpona avokoa ny kilalao sy ny malabary izay nomena sy natolotra ireo zaza nandritra ity etsika ity. Io zany dia misa eo amin'ny kartelin-jato eo zany nisan'ny ankizy izay notapahana androany ary anakenina ny olo-dehibe. Io moa zany dia tsara tsopiantsika fa izay makolotsaina Ambohimanarina azy satria tsy maintsy misy foana zany ny olo-dehibe zay mbola tsy vita na misy koa ny olo-dehibe zay atsaraina zany dia zay eto Ambohimanarina zany no manao an'izay. Koa dia
fitaliana hoan'ny nambomanarina zany a hoan'ny tena ho solom-bavavoaka sy ny mpanolotsaina ny tarana sy ny mpiara-miasa zany a no manotry zany ampitiavana satria zao no natao dia mba ampianana ny vesatry ny ray aman-dreny zany a no nanaovana an'izay satria fantatsika fa raha anapaka zany zao tsika zay zaza anankiray zay dia manodidina ny 5 alina ka hatramin'ny 7 alina ny zaza anankiray dia sady ho fanampiana no ray aman-dreny ny fitandrovana ny vahoaka zany a ny asa sosialy a tahaka izao ay le izy moa zany dia ho an'ny zanak'Amboamanarina iny aloha no atao naty satria teto nahavoavidy ny kenanay a dia normal kosa angamba aloha na zanak'Amboamanarina iny zany aloha no jerevana amin'izay fa ao arina dia tsy maintsy mivelatra amina distrika hafa tsy mijanona atreo ny etsika sosialy ho fanampiana an'Amboamanarina ho iatrany ity solom-bavamboaka ity dia ny filamatra raha teo ny hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy hoy ny fanazavana ny etsika moa zany dia misy foana ny asa sosialy a eo zany nykoro mamem-poana ho an'ny mpanala fanadinana rehetra ny CPC BPC moa zany efa vita fa mbola mandeha zany zao nykoro mamem-poana sy ny polycopy mamem-poana ho an'ny mpanala baka nay zany a dia raisiny tena nay andraikitra koa zany mandavataona mba ho fanampiana ny zanaka Amboamanarina mba ho tafita zany amin'izay fiainaran'izay manana arak'izay koa moa zany dia eo koa ny foto-drafitrasa maro isan-karazany ny lalakely ny popy ny bassin maro samihafa zany a izay fanampiana amin'ny zanaka Amboamanarina ny vahoaka anan'Amboamanarina zany ao anatin'izay ary tsy adiny koa zany a ny tatsaha eo amin'ny resaka fambolena sy ny fiompiana zany a dia manao an'ireny tatatra manampy amin'ireny zezika sy ny masom-boly maro samihafa ireny moa zany a dia eo koa izay asa sosialy a izay ataonay a mandavataona manampy ny vahoaka eto Amboamanarina profo ny fanoloran-tena sy ny fitiavan-tanindrazana entina mametraka lahara-pahameana ny filana fototry ny vahoaka ary manamafy ny famatorana amin'ny olom-pirenena ifotony ny etsika izay natao ho iatrany ity solom-bavamboaka ity tsy vitany hoe manamaivana ny enta-mavesatra arabola ho an'ireo fianakaviana sahirana fa manome fahafahana mitovy ho an'ny rehetra maro ireo ray aman-dreny no naneo fankasitrahana lalina noho ny fahazahoana fitsaboana tsy andoavam-bola miaraka amin'ny fitaovana sy mpitsabo manam-pahaizana izay nanatanteraka izany iny ankianja no ianaran'ny tanora ny fahaiza-mandevitra ny fanajana lalàna ary ny firaisan-kina tsy lahara-pahamehana ny fandresena fa ny fanajana ny namana sy ny ampifanandrina ary ny fananana toe-tsaina mahay mandray ny faharesena sy mankafy fandresena ampahamendrehana no lahara-pahamehana ary izany no anabeazana ny tanora eto anivony komina Tanjombato ny fanatanjahantena dia ahafahana mampita ireo toe-tsaina sy toe-po ireo ho iatrany ny ben'ny tanàna izay mahita fa mahaliana ny tanora ao an-toerana ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-piarahamonina maromaro ireo lalao-ara-panatanjahantena izay nikarakarana teto anivon'ny komina tao ny atletisme tao ny basket izay nitanterahana maly androany ny famaranana ny football ka dia zany rehetra zany natao dia fanomezana fahafahapoa atsika rehetra eto Tanjombato ao anatin'izao koa ny tsiriana izay mety ho solotena ny komina ny Tanjombato amin'ny lalao izay mety hisy ivelan'ny komina izay rahantsika amin'ny sala dia rahantsika amin'ny fanoana satria zanakitsika no milalao dia vonona ny komina anoana trany hatrany satria izay no vina napetraka tany anatin'ny fampelezan-kevitra dia vonona ny nanatanteraka izay no tenenina amin'ny tenako fa dia irarina isika rehetra hiara-dia hiara-dalana ao anatin'izay fifanohanan'izay no andevany fanatanjahantena raha eto Tanjombato no faranana omaly ny etsika fanitsanana ara-panatanjahantena izay mikarakaray ny komina Tanjombato etsika mikendry manokana ny tanora eo anivon'ny komina raha ny fanazavana tsy fialam-boly fotsiny izany fa dingina lehibe eo amin'ny fanabeazana ny fanarenana ny soatoavana ary ny fananganana tanora matanjaka sy tompona andraikitra manatanteraka fitsidiana fomba ofisialy any Washington ny Prime Ministre israeliana Benjamin Netanyahu androany alatsinainy niona tamin'ny filoha amerikana Donald Trump fitsidiana fahatelo tato anatin'ny enim-bolana ity fihaonana ity ka mampametra-panontaniana amin'ny tanjona ara-diplomasia sy ara-politika miafina ao ambadika
lohahevitra lehibe amin'ny dinika ny raha izy mirahalahy ny fifanarahana amin'ny Hamas momba ny fampitsaharana ny ady any Gaza. Efa voafaritra ihany amin'ny ankapobeny fifanarahana, ao anatin'izany ny fiatoan'ny ady mandritra ny 80 andro, ny fifanakalozana takalonaina ary ny fanampiana maolona. Betsaka nefa ireo antsipiriny mbola tsy voafaritra mazava. Anisan'izany ny fitakian'ny Hamas antoka amin'ny fialàna miaramila Israeliana sy ny fanesorana ny ampahany amin'ny fahirana. Nilaza ny Praiminisitra Israeliana fa nandefa ekipa anao fifampirarahana miaraka amin'ny tolomarika mazava. Manantena koa ny tenany fa hanampy betsaka azona vokatra tsara ny fifampiresahana amin'ny filoha Donald Trump. Ankoatra ny rarany Gaza, tafiditra ao anatin'ny ady hevitra ihany koa ny mikasika ny Iran sy Syria. Ankoatra izany, araka ny fanehoan-kevitra dia manahy fa tetim-panoronana ara-politika izao fitsidihan'ny Benjamin Netanyahu manoloana ny aya sy ny fahalemena anatiny izay miamitombo eo anivon'ny gouvernementany. Mitohy ankoizany ny ezaka ataon'ireo mpamonjy voina sy ny mporotsaka ny sitrapo any Hunter, Texas, any atsimon'ny États-Unis ny amin'ny fikarohana ireo olona mbola velonaina manoloana ny tondra-drano matsiravina ny seho tany an-toerana tamin'iny farany herinandro iny. Tsy voalaza ara-potoana ireo mponina mba nahafahan'izy ireo niomana manoloana ny loza raha ny fitarainana. Ny kija tsy nisy toy izany ny orana nanomboka ny zoma andro nanamarina ny fetim-pirenena Amerikanina. Tao anatin'ny 17 minitra dia niakatra 20 metatra ny renirano ny Guadeloupe, 20 mahery eny ambony ainy raha nitatitra ary ahina mbola hitombo izany. Amin'izao fotoana izao dia zazavavy 10 no mbola karohana, mbola tsy nisy toy izao tato anatin'ny 10 taona raha ny fanambarany ny filoha Amerikanina. Ho an'ny Comtecker, tanàna isan'ny voamafy indrindra, dia olona 20 namony ainy ka olon-dehibe 70 ary ankizy 20. Mifarimbona ny fikarohana ireo mpilatsaka sitrapo sy ireo mpamonjy voina 700 miampy ireo agence 20 mahery. Entsakilan'izany, mitomba ny fanehoan-kevitra sy tsikerana ny fomba ny tantanana n'ity krizy ity. Betsaka ireo miapanga fa ny fanakatsakanana ny teti-bola sy ny fampihenana ny isan'ny mpiasa tao amin'ny sampandra-panjakana misahana ny toetry ny andro nandritra ny fitondrany Donald Trump no nahatonga fahasarotana tamin'ny fandraisana andraikitra sy ny fandrindrana ny fitantanana ny loza. Nolavin'ny filoha Amerikanina moa izany fiampangana izany ary laza ny tenany fa hijery ny zava-misy any an-toerana. Izy no Amanda Whitaker, tovovavy objectophilie. Manam-pitiavana ny statut de la liberté ny tenany izay efa vita famofona tamina lustra iray. Britannika avy an'Inde sy Amanda Whitaker araiky piti mafy amin'ilay statut de la liberté any New York. Tsy nataony sakana ny alavirana fa tena nivezivezy mankany États-Unis ny tenany. Tsy sangambaty fotsiny la di liberté ho an'ny Amanda fa olona mananaina sy fihetseham-po, olona ifampizarany ny fihetseham-pony lalina. Nomeny anara-pitiavana ilay tsangambato ka nataony hoe Libye. Nanomboka ny taona 7 teo eo ilay fitiavana hafahafa. Tratra n'ilay antsoina hoe coup de foudre ny tovovavy vao nahita ny statut de la liberté. Hatramin'izay dia namboleny tsy ankiato ilay fitiavana. Ankehitriny, feno sarin'ny statut de la liberté ny tranony, misy sary vongana kely, afisy amin'ny rindrina ary ireo zavatra rehetra manaitra ny fahatsiarovana ny Libye mba hatsapany fa eo foana ilay olon-tiny. Tsy nisalasaly Amandany ampita ranomasina matetika mitsidika ny Libye. Isaky ny mandeha New York izy dia manakaiky ny tsangambato, miresaka aminy, mijoro eo akaikiny, miaina ilay fitiavana amin'ny fony manontolo. Aminy, tena fifandraisana marina sy feno fitiavana izany, tsy lalaona amin'ny faniriana daladala. Io karazana fitiavana io no antsoina hoe objectophilie na objectosexualité. Tsy aretsaina fa karazana firehana hitodika amin'ny zavatra tsy misy aina, tsangambato, milina, trano sy ny sisa. Ho an'ny olona voakasika izany, tsy solon'olombelona ilay zavatra fa tena loharano lehibe amin'ny fifaliana sy fihetseham-po. Ankoatra ny Libye moa dia raiky piti tamina jiro miantona, lustre Amanda ary ny mifamofa amin'ny jirony io ny tenany. Tsara moa manamarika fa tsy Amanda irery fa maro ireo zanak'olombelona no objectophile. Tsy sary toy ny sary rehetra ireo sary fa sarin'olona efa nodimandry.
misy sary mitokana misy miaraka amin'ireo olona mbola velona. Tamin'ny taonjato fa 20 ka hatramin'ny 20 tany Amerika sy Eropa nisy fomba hafahafa nefa feno fitiavana nataon'ny olona sasany tamin'izany dia ny maka sary ny olona efa maty. Tamin'izany fotoana izany tsy dia fahita firy ny fankatsary ary maro ny fianakaviana tsy manana sary miaraka fony ny fahavelony. Ka rehefa misy maty indrindra ny zaza dia antsoina ny mpakasary dia miaraka maka sary farany atao fahatsiarovana. Ahoana no natao? Tafiana akanjo tsara ireo midomandry atao mitsangana, mipetraka na matory. Indraindray aza dia asiana makiazy ataon'izy ireo toy ny olona mbola velona, sokafany ohatra ny masony, mitazona zavatra eny amin'ny tanany. Misy aza sary miaraka amin'ny fianakaviana mbola velona. Tanjon'izy ireo dia ny tsy hanadinoana ireo olona nodomandry, ho tehirizina ho fahatsiarovana ny farany. Ireo sary ireo dia fomba fanehoam-pitiavana farany, fomba anaovana veloma ireo olona nodomandry. Maro ny gaga amin'ity fomba ity. Mety atsiravina izany ho an'ny sasany, fa ho an'ny hafa kosa dia fahatsiarovana sy fitiavana mangina. Lehilahy avy any amin'ny faritry Republika Tcheky Adama Ondra. Lehilahy iray avy any amin'ny faritry Republika Tcheky Adama Ondra. Navita niakatra ny rindrim-bady goavana sy manan-tantara El Capitan ao amin'ny valan-javaboary ny Yosemite ny lehilahy. Tamin'ny fomba free club, izany hoe niakatra tsy nisy fitaovana hafa nanampy ny tenany fa nentehatra tanteraka tamin'ny tanany sy ny tongony izy. Ray amin'ireo rindrim-bato sarotra iakarany indrindra eto an-tany El Capitan. Saingy ho an'ny Adam dia toa fanamby mahafinaritra ho azy izany. Iza moa i Adam Ondra? Izy dia teraka tao tamin'ny taona 3,790. I Adam dia efa nianika hatramin'ny fahakeliny. Tamin'ny taona 3,790 ny gazety Rock Indes dia niantso azy hoe zaza mahagaga amin'ny fianiana ary nilaza fa izy no kitana lehibe indrindra amin'ny taranaka ny poirany. Izy no mpianika vato feno sy lavorary indrindra ankehitriny. Mahafehy tsara ny lead clumbiny boulderine, fianiana vato fohy sy sarotra ary big wall climbing, rindrina lava sy avo be. Tamin'ny taona 7,790 i Adam Ondra no nahavita voalohany ny lalana sarotra indrindra maneran-tany atao hoe silence any Norvezy. Tamin'ny taona 4,790 niakatra ny lalana malaza amin'ny El Capitan atao hoe Vedonol ny tenany, izay efa fantatra ho anisan'ny lalana sarotra indrindra eto ambonin'ny tany. Ho an'ny Adam dia mahatsaro afaka sy sambatra ny tenany rehefa ny tampony tendrombohitra. Teraka tamin'ny 12 Mei 1990 tany États-Unis i Joséphine Meurthe Colbert. Manana fahasembanana izy folony voateraka ary nanana kilema tsy fahita firy antsoina hoe dipiguse ka nahatonga azy ho nanana tongotra 4. Teraka niaraka tamin'ny valahany roa samihafa, ny fanila nanomboka teo amin'ny andilana midina i Meurthe Colbert. Nikambana tamin'ny tongony ivelany lehibe kokoa ireo tongony kely. Na dia afaka nanetsika ny tongony anatiny azy izy dia malemy loatra ka tsy afaka nandeha no sady fohy kely koa. No io toe-pahasalamana manokana io dia lasa mpilalao sirka malaza izy, indrindra fa niditra tao amin'ny Circus Barnum tamin'ny anarana hoe The Full-Legged Girl from Texas. Nalaza be izy ary nahazo vola be tamin'izany fotoana izany. Na dia teo aza ny Clément Meurthe Colbert dia nanana fiainana ara-dalàna izy. Nanambady dokotera izy teo amin'ny 7 taonany, dia i Clinton Becknell izany ary nananjanaka 4 izy. Tsy nisy nanana Clément mitovy endrika tamin'ireo zanan'ireo. Nodimandry tamin'ny taona 1970 i Meurthe Colbert teo amin'ny 750 taonany. Nanaitra maro tokoa izay tantarany sy ny fahasamihafany teo amin'ny maha-olombelona sy ny toe-piainana sy ny fomba ny ainan'ny olona manana toetra ara-batana miavaka toa azy izay.